Mitoy ny asa soa hanampina ny tontolo ambanivohitra eto amintsika izay ndraiky entany fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund sy ireo mpiara-momby nantoka aminy. Dia tsy miarina arivo itasy moa izy ireo no natatateraka izany asa soa fanoan'izy ireo izany. Nahazo hevitra fianarana misa enina latabatra miampy trano fidiovana ny sekoly fanabeazana fototra Tsahamaina ao amin'ny commune ambanivohitra Miarinarivo faritra Itasy. Mitetina 720 tapitrisa ariary mahery kely ny asa fanorenanareo trano roa izay niatoan'ny fianakaviana anglisy Amola 671 ary ny Adsom Foundation tamin'ny alalan'ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund. Nandray anjara tamin'ny asa fanorenana ny fokon'olona sy ny ray aman-dreniny mpianatra tamin'ny alalan'ny fampitaovana ny kojakoja tao trano. Arabaina manokana ny Zapy Miarinarivo 2 satria tao anatin'izany Zapy Miarinarivo 2 zany no anisany nahazo izao foto-drafitrasa izao. Araka ny voalaza teo moa dia anisany amin'ny atao hoe angadina ananana sy vina ahitana izao foto-drafitrasa hitantsika mijoro izao ny ray aman-dreny mialatsiny manona anarina Ravelonjato Bernard izay efa nitana andraikitra maro teto amin'ny firenena efa avy solom-bavim-bahoaka izy. Efa tamin'ny taona 770 ny orina ny EPP Atsamaina ka efa simba tanteraka amin'izao fotoana izao ny foto-drafitrasa kanefa tsy mitsaha mitombony isan'ny mpianatra ao aminy. Ankehitriny ary dia afaka mandray mpianatra misa 700 ny sekoly. Enina no isan'ny mpampianatra Fram, Tareny Itale e Jeannette Rasoloarso ary fandraisana anjarany ray aman-dreniny mpianatra vola 5,000 sy ray alina isa-taona sy vary revata no miantoka ny karaman'izy ireo. Notokany no mahalalaka misy ny foto-drafitrasa ka nanome voninahitra ny fotoana ny solitenan'ny Adsom Foundation Andriamatoa Bernard Kazé, ny mpandraikitry ny MDF Andriamatoa Brian Donaldson Mivady sy ireo ho manam-pahefana any an-toerana izay nitarihan'ny ben'ny tanàna Andriamatoa Hotaina Randrianarso.